faly miaravantsika tsirairay avy manaraka indray an'izao fitoriana izao miomana eona amin'Andriamanitra ao dia ampandretretena sy ampitiavana tanteraka no izarana tenin'Andriamanitra amintsika indray. Te anome fampaherezana ho antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao zay amin'ity androany ity. Voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa niteny Jesosy ao amin'ny Jaona 4:9-7 hoe ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Zany hoe efa nampioman'i Jesosy ny mpianatra izay niaraka tamin'izany fotoana izany ary itsika izay aty aoriana izay nino ihany koa dia anisany omeny an'izany teny izany hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Atreo fotsiny zany aloha, zany hoe miaraka amin'i Jesosy dia tsy hoe milamina foana. Miaraka amin'i Jesosy tsy hoe zavatra tsy misy olana, tsy zavatra manahirana, tsy misy ady, tsy misy fitsapana, tsy misy fahoriana, fa dia hoe milamina foana, fitahiana foana, tsy tsisy zavatra manahirana, tsisy aretina, tsisy zavatra mety hampalahelo. Fa ny zavatra napetraky ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara mihitsy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Dia hampahery zany ny tsirairay avy, na raim-pianakaviana, na renim-pianakaviana, na tanora, na zokiolona, na zandry, na iza dia ho azy izao fampaherezana izao. Raintsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 4:7 andininy Salamo 4:7 dia zao no voasoratra: maro ny fahorian'ny marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra zany. Eo indray izao tsika dia efa mahita indray hoe raha manambara ny Salamo 4:7 dia miteny hoe maro ny fahorian'izy ny marina. Zany hoe petabe ny zavatra miatra, petabe ny zavatra mety tsy araky ny fiheverantsika, tsy araky ny antenaintsika, tsy araky ny eritreretintsika nefa mitranga. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe maro ny fahorian'ny marina. Ny marina ozy izy mipetraka tsara mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay, zany hoe ny zavatra resahantsika eto izay mety hoe olana mianjady fitsapana mianjady zavatra manahirana iainana, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe maro ny fahorian'ny marina. Ny tiako apetraka zany voalohany indrindra dia zavatra anankiroa. Raha ohatra ka misy zavatra miantramiko, tsy haiko hoe misy zavatra misy fahavoazana zany dia zavatra anankiroa ny eritreretintsika. Ny anankiray mila mandiny tena aloha tsika, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 5:30 dia milaza an'izay hoe ny mpanao salamo dia niteny mihitsy aveo hoe dinio ao Andriamanitra ary fantaro ny eritreritro, izaho toetra fantaro ny foko izaho raha misy lalana mampahory atao amiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay Zany hoe le zavatra miantramiko dia mila mandiny tena hoe sao dia vokatry ny fahotana, sao dia vokatry ny zavatra tsy nety nataoko na ny sainiko na ny teneniko vokatry ny ota zany. Zao no voasoratra ao amin'ny mpitory-teny ao. Raha tsy mpitory-teny zay dia ao amin'ny ohabolana hoe ny alehan'ny olona ny ataon'ny olona no mahasimba ny alehany, ny alehan'ny olona no mahasimba ny fiainany, dia amin'i Jehovah sosotra ny fony. Zany hoe misy anjara andraikitro, misy anjara zavatra nono nataoko mampisy zavatra anankiray miantra amiko. Amin'izay fotoana izay raha noho ny fahotana dia noho ny fahotako nampisy zavatra mitranga. Eo zany amin'izay fotoana izay Andriamanitra efa manome, tsy fantatra hoe feu orange ve, feu orange mampitandrina anao mba andinianao ny tenanao, hieveranao zay zavatra tsy mety ary andaminanao ny zavatra ny fiainanao. Raha misy ota mila votsitra, mila vela. Raha misy zavatra fisaintsainana tsy araka ny tenin'Andriamanitra mila toerina. Raha misy toerana fale tsy ankasitran'Andriamanitra tsy ale intsony. Raha misy zavatra fanao tsy ankasitran'Andriamanitra tsy atao intsony. Satria efa mampitandrina, efa miteny ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao tamin'ny andron'ny Balama, rehefa natsony Balama andeha anozina ny zanak'Israely, rehefa niantso azy Balaka niaraka tamin'ny arena be, dia efa niteny mihitsy Andriamanitra masy amin'ny Balama hoe aza mandeha any ianao. Nefa i Balama mbola niteny tamin'ny Balaka sy niraky Balaka ihany hoe andraso aloha eritreritra, mijanona kely aloha androany alina. Dia nanontany Andriamanitra fa inona dia davindreo, dia hoe andeha anozina sy ny sisa. Dia Andriamanitra efa niteny hoe tsia, non, fa mbola ohatrany hoe mbola nisy mbola hoe
fieritreretana andeha tany any tao amin'ny Balama ary noho ny tsy haiko fahitana arena ve fahitana an-tambony ve a dia lasa te anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra nefa efa niteny mihitsy hoe tsy tokony alina lalana dia nanao miziriziry ihany Balama mody natao hoe hitondram-bavaka eritreritra kely androan'ny alina saintsaina an'le izy hoe ho atao ve sa tsy nefa talam-piandohana ny fanahy dia efa niteny tamin'ny Balama hoe tsy mandeha any ianao tsy manozana zanak'Israely ianao tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa noho ny mason'ny Balama nijery ny tambony a noho ny tao am-pon'ny Balama mety nieritreritra ny arena rehetrarehetra omena anazy a dia ny saintsaina ihany izy hoe andeha hiteny tsy fiteny andeha hanozona ny taranaka voafidy dia nandeha ihany izy fa teny am-pandehanana efa nisy fanakanana nasehon'Andriamanitra nanakana tsy nety nandeha tsony a ny ampondra ary ny kapohany ny ampondra ny hafaran'ny ampondra dia niteny efa fahanambarana zany iny efa famantarana hoe tsy any ny lalana tokony alehanao hoe efa tsy izy tsony hoe efa miteny mihitsy ny ampondra efa manambara hoe tsy any tokony alehanao efa misy zany a jiro mirehatra jiro orange na feu rouge mihitsy hoe efa tsy io sitrapon'Andriamanitra mbola ataonao a mbola sainao a mbola alehanao isaoran'Andriamanitra fa mpamindra fo isaoran'Andriamanitra fa manakare-pahasoavana ary mampitandrina ny olona manome fanairana milaza ny sitrapony a ary tsy misy hoe tsy halala ny sitrapon'Andriamanitra zany fa raha mangetahetitsika raha mieritreritsika ny zavatra rehetra misy eo ny zavatra rehetra mitranga eo dia hanambaran'Andriamanitra ny sitrapony zany dia ohatr'izay ny tamin'ny Balama hoe ny sakanan'Andriamanitra misy izy amintsika tsirairay avy ihany koa zany amin'ny fahoriana miatra amin'ny olana mianjady amin'ny zava-tsarotra amin'seho dia mila misaintsaina hoe noho ny fahotako ve sa Andriamanitra mihitsy ny manaiky nisiny raha noho ny fahotanao dia zao ifony zany ary aza iverenana intsony zay manafina fahotany tsy ambinina zay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindrapo no mahazo famelan-keloka eo amin'izay fotoana zay zany ianao rehefa tsapanao hoe misy zavatra miatra be da be a ka rehefa miainao anatin'ny fahotana ianao dia noho ny fahotanao a noho ny ianao niodina tamin'Andriamanitra tsy mandeha araka sitrapon'Andriamanitra dia reny ny vokany dia inona no atao mifona aza miziriziry aza mitahiry ota fa avelao avitsory ary eto eo anatrehan' Jesosy ifony ary rehefa ifonana ibebahana mihitsy moa zany ibebahana tsy iverenana intsony amin'io fotoana io a rehefa vao miteny indray mandeha ianao vao manana fotoritory sy mangorakoraka ianao Andriamanitra mamelaneloko ao manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra dia areny indray ianao dia amboariny indray a ny toy an'ny fiainana rehefa avy eo zay zany ny anankiray hoe sao dia noho ny fahotako a mila misaintsaina mila mieritreritra ary mila mibebaka raha noho ny fahotako ny fisiany zavatra maro a zay mitranga ny anankiray indray nefa mety hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy misy ota mitoetra tsy misy lolopo tsy misy fankalana olona tsy misy hoe tsy famelan-keloka tsy misy ota mitoetra fa dia zay le lazaina teo hoe maro ny fahorin'ny marina ary koa le voalaza teo hoe eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana zany hoe tsisy ota nataonao ary mitoetra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao nefa tsy hoe mbola misy mamaky ny tranonao mbola misy mangalatra ny entanao mbola maditra ny zanakao mbola be zavatra miatra zany a noho ny zay hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy tsisy hoe délivrance atao tsisy hoe fahafolo-karena tsy naloha tsisy hoe rakitra tsy naloha tsisy ininona fa Andriamanitra mihitsy ny nampisy zavatra anankiray hitranga ary tsy misy zavatra mitranga raha tsy Andriamanitra nefa manaiky a misy iny eto am'izay le fampahaizana tiako entina amintsika hoe ao anatin'ny fiarahanao am' Jesosy be da be ny zavatra mahazo anao raiso ny fiainan'i Paoly Koretianina faharoa toko fa 1:10 izy mitantara an'izay hoe vaky sambo ao anatin'ny anoanana no toram-bato no kapohina ny enjehana ny endrikendrehana be da be ny zavatra niantra tamin'ny Paoly fa tsy noho ny fahotana nataon'ny Paoly fa noho ny Andriamanitra mihitsy ny nanefy sy nanamboatra anazy ary Andriamanitra ny nampisy an'izay rehetrarehetra zay mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia eo ny tiako ampaherezana antsika tsirairay avy hoe ao anatin'ny ady a ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny zavatra marehirana rehetrarehetra dia fantaro zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny Romanina 9:20 hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra tsy misy sivana zany io fa voalaza mihitsy hoe ny zavatra rehetra io eritreretinao io zay eritreretinao zay mihitsy io zavatra miatra aminao zao io le zavatra iainanao anatin'izao fotoana iainanao zao mihitsy a ao anatin'le zavatra rehetra zay
fa fantaro fa zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra, zany hoe ampiarahany ao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fantanjony iny de zao ahasoa. Inona moa tanjon'le ahasoa? De raha mitohy mamaky ny Romanina 9 ianao de zao voalazany hoe mba hitovy endrika amin'ny zanany isika, mba ho lamatoa amin'ny raha maro Jesosy. Amboarina zany zahako amboarina ianao, ary ny anamboarana ianao mety ny vadinao no ampiasainy, mety ny olona miara-miasa aminao, ny olona ampiasainao, olona eny an-dalana, zanakao, tranga zavatra maro isan-karazany, mety ny mpangalatra, mety ny jiolahy, zavatra rehetrarehetra de Jesosy au contrôle. Jesosy ny mifehy azy, ary tsisy zavatra mitranga raha tsy efa Andriamanitra ny mampitranga an'ity. Noho izany ny zavatra tiako ampitaina amintsika koa de izao: ny fonao tandrovy, ny fonao tandremo, mba tsy ho tezitra amin'ny olona, mba tsy hankala olona, mba tsy hisy tsy famelan-keloka amin'olona, fa ny olona de olona ampiasain' Jesosy ihany. Ny pion, ny olona rehetrarehetra zany de pion daholy, na izy na iza, na ny vadinao, na ny zanakao, na ny namanao, na olona tsy fantatrao, na olona aiza, na olona aiza, na inona de zao pion ampiasain' Jesosy daholy reny. Fa aza tezitra aman'olona, aza mankala olona, aza asina tsy fitiavana na fankalana na lolo-po ao anatinao, fa ratsy ho anao zany, ary ianao ihany niaran'izay zavatra ratsy zay. Lasa hiteraka tsy fahasalamana ao anao zany hiteraka alahelo ao anao zany hiteraka tsy fifaliana ao anao zany ary zay olona mifandray aminao de ohatrany ho tezitra tsy ho faly foana ianao, ary rehefa hitan'ny olona ianao de hitan'ny olona hoe tsisy fifaliana, tsisy amiranana, tsisy fiadanana ao anatinao. Noho zany ny toe-po ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fahoriana de izao hoeto eo anatrehan'i Jesosy hoe am'rony fo madio mandrakariva Andriamanitra ao, fa zay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Marina fa eo ny ady, marina eo ny fitsapana, marina fa be da be ny zavatra tsy mety nataon'olona sisy zao tsy manana fahavalo tsika, afa-tsy ny devoly sy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny olona rehetra de ampiasain'Andriamanitra. Tsy tadidinao tantaran'i Jakoba, tantaran'i Josefa azafady, tantaran'i Josefa de tena hoe nankalainy rahalahiny, namidiny rahalahiny, be da be ny fahoriana ny atra taminy, nankalaina mihitsy izy, nefa noho ny hafarany. Jakoba indray nilana vonjy, azafady, tsy Jakoba fa Josefa. Josefa indray nilana vonjy, Josefa indray natonona mba azona vary, azona sakafo, azona mamany olana, de nanatona tao ny ray aman-dreny, nanatona tao ny rahalahiny rehetrarehetra, ary natahatra hoe ho asiny Josefa ratsy androany. Fa zao ny lazain'i Josefa, ianareo ny hevitra an'izany ho ratsy, fa Andriamanitra ny hevitra an'izany ho soa. Zay ny fisainana tao amin'i Josefa, ary hitan'i Josefa ny famarina ny tenin'Andriamanitra, hitan'i Josefa hoe Andriamanitra no tantana anazy, nanataka ny amponja ary, na nendrikendrehana noho ny zavatra tsy nataony ary, de Andriamanitra daholo ny asa tao anatin'ny rehetrarehetra zeny. Tiako apetraka amin'ny zanak'Andriamanitra, na tsy mola zanak'Andriamanitra ary ianao mandray an'ity teny ity, fa tiako apetraka aminao de zao: Andriamanitra no feny zavatra rehetra, Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra mampiasa ny olona mba hanefena hanamboarana ahy. Inona ny tiany tompo amboarina? Mety tiany tompo amboarina amin'ny avonavona, mba tsy havonavona, tiany tompo amboarina amin'ny fireharehana, tiany tompo amboarina amin'ny fitiavan-tena, tiany tompo amboarina amin'ny resaka fizahozahoana, tiany tompo amboarina amin'ny zahako mety hoe zarery foana fa tsy mila ny hafa, tiany tompo amboarina ako amin'ny toe-tsaiko maro isan-karazany sy ny toe-poko. Ny zavatra tiany tompo anie de zao hoe ny amoaza antsika vokatry ny fanahy, ary vokatry ny fanahy de fitiavana, fandeferana, fanaova-tsoa sy ny maro isan-karazany. Zany hoe le karaktera, le toetra an' Jesosy ny tiany ho hita eny amiko, de sika nandova ota, tsika nandova fomba maro isan-karazany tany amin'ny fiarahamonina sy ny fiainantsika maro isan-karazany rehetrarehetra tany, ohatrany hoe éponge nalatsaka tao anaty rano de nifoatsika daholo le rano rehetrarehetra tao. De ohatr'izay koa tsika rehefa tao amin'izao tontolo zao, sy tao amin'ny fomba fisainana sy ny fomba fiainantsika rehetrarehetra, de ohatrany hoe éponge tsika de nalatsaka tanaty rano de nifoatsika daholo ny fomba fisainana zao tontolo zao, fomba fiteniny zao tontolo zao, fomba fiheverana zao tontolo zao, ny toe-po sy ny toe-panahy zao tontolo zao, maro isan-karazany. De rehefa mionao amin'ny Jesosy ianao de mila esorina daholo aloha reny rano rehetrarehetra ny foanao reny, mila esorina daholo aloha reny toetra, fomba fisainana, fomba fiteny, fomba fanao maro isan-karazany zay tsy nifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, dia amboarina sika, tefentsika, dia miatra daholo ny zavatra rehetrarehetra. De zao ny voalazany ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao na resy zao tontolo zao, maro ny fahoriany marina, zay hoe manafaka azy amin'ireny rehetrarehetra zeny. Te hampahery anao aray aman-dreny, rahalahy, zoky, zandry, zay rehetrarehetra mandray zao teny zao, ny farany no banjino, tefeny Jesosy tsika mba ho mendrika
amboarintsika mba ho fofombady madio, tsisy petipetina, tsisy fiketronana rehefa ho avy izy eny amin'ny raolanitra. Ny fandaharana rano zao dia hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra aka ny fiangonany, ary rehefa aka ny fiangonana izy fiangonana madio, tsisy petipetina, tsisy fiketronana, tsy misy endriky ny fiovaovana. Zany hoe amboarinsika, tefensika mba tsy anatsiny amam-pondro rehefa to avy izy eny amin'ny raolanitra. Isaky misy zavatra miatra amin'ny fiainanao dia zao atao, tefeny Jesosy ndray azany a. Isaky misy zavatra miatra aminao dia zao atao, amboarin' Jesosy ndray aho mba hitovy endrika aminy a. Dia inona ny toe-po? Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesosy. Misaora fa aza manozina. Raha misy manao ratsy ianao, raha misy nangalatra ny fanananao, raha misy namaky ny botika ianao, na namaky ny tanànanao, dia zao aza manozina. Aza manozina fa zao misaora ozy izy fa aza manozina, misaora zay manentsika anareo a, misaora fa aza manozina fa izany sitrapon'Andriamanitra. Tsofo rano izy. Ahoana Stefana rehefa nitoraham-bato ho faty mihitsy a noho ny fahamarinana, dia hoy Stefana mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Toe-po sahala amin'izany no ilain'ny fiangonana fa tsy hamaly faty na hamaly ratsy ny ratsy na fararatsiana ny fanaratsiana. Ahoana nataon'i Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana ary tena hoe tao anatin'ny fahoriana maro, dia hoy izy hoe ray eo mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Ny toe-poko no ijeren'i Jesosy hoe mahay misaotra ve, mahay mamela eloka ve, mahay mankasitraka ve, ahiteny takan'i Jesosy hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Ny zavatra tiako atoranao mifikira ao amin'i Jesosy ianao, ahafahanao mamela eloka, ahafahanao mahay mitina dia ny fahavalonao azy, ahafahanao mitsodrano, ahafahanao misaotra amin'ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina tsy vitsy zany raha tsy ny fanahy masina, tsy vitsy zany raha tsy ny herin'ny fanahy masina ao anatinao mameno anao, manova ny toe-tsainao, manova ny toe-ponao. Repetera zany eny hoe olona sanguin, olona tena hoe tsy manaikinaiky foana, ary tena hoe nisy fotoana Petera tena niaro an Jesosy mihitsy, tsy hoenjehana, tsy hosamborona, ary nanakapa ny sofon'ilay miaramila. Fa ny fotoana anankiray rehefa tena hoe nilatsahan'ny fanahy masina Petera ary feno fanahy masina, Petera koa nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny Petera indray nataony vadika, alao lohako ny aty ambany ozy izy dia ny tongotro any ambony. Efa niovy izy, efa feno ny fanahy masina, ary zaho sy ianao koa mangatany fanahy masina mba hameno anao. Amaraparanantsika azy tiako ampaherezana anao ty tenin'Andriamanitra Koretianina faharoa toko faefatra andininy fa enina ambin'ny folo. Koretianina faharoa toko faefatra andininy fa enina ambin'ny folo dia zao no voasoratra, ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia havaozina isan'andro ny toetra anatiny. Zany le toe-po, le toe-panahy zany. Ny toetra ty ivelany le tena tsika ty hoe fa miantitra ianao zao raha nahitana miomana voalohany numéro 1 tsy mitovy amin'izao miomana, tsy haiko numéro firy moa zao tsika zao efa firy taona zay efa tsy mitovy tsony ny endrika ahitanao anaty amin'ny voalohany sy ny amin'izao fotoana, efa mihamandroso ny taona, efa mifotsy ny volo, efa mihamandroso amin'ny fahatera normal zany satria zay ny lalàna amin'ny fiainana eto tany mielevona le toetra eto ivelany. Fa le toetra ao anatiny dia avaozy isan'andro zay le hoe fiadanana, fitsarana, le toe-po tahaka ny an Jesosy Kristy. Andininy fito ambin'ny folo, fa ny fahorinay maivana, lazain'ny Paoly mihitsy hoe maivana. Nefa raha ny fahoriana niatra tamintsika oharina amin'ny Paoly maivana ny antsika. Fa na niatra tamin'ny Paoly ny teneniny hoe maivana, dia tsika zany mbola hiteny mihoatra zay hoe maivana. Fa zao ny voalazany hoe ny fahoriana maivana izay vetivety foana. Maninona moa teneniny hoe vetivety io raha oharina amin'ny mandrakizay. Ny mandrakizay nge dia zao antsika nge 70 taona na 20 taona eto tany, fa ny aoriana ty 70 taona sy 20 taona ty mandrakizay ao amin'i Jesosy. Ahita an'i Jesosy ianao sy ny fahatsarany, ahita ny lanitra ianao, ny paradisa, ny fiainana mandrakizay, ahita ireo mpino rehetrarehetra ianao, ahita ireo rehetrarehetra zanak'Andriamanitra ianao ary anatin'ny fiadanana, fitsarana, fifaliana mandrakizay tsy manam-pahatam-perana. Dia zay mahatonga Paoly miteny hoe ny fahorianay maivana zay vetivety foana dia maika miasitra fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Voninahitra mavesatra, ino ny voninahitra io? Tsy resaka vola sy harena. Io voninahitra io dia ny apakaran'i Jesosy ianao lay vady apakaran'i Jesosy ianao lay zanak'Andriamanitra, hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hitoetra ao amin'ny fitsarana, fiadanana, fifaliana mandrakizay. Dia hoy izy hoe raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Dia manasa anao hamaky ny andininy manaraka amin'ny toko 5 milaza ny zavatra ho avy hoe mbola horavana ty trano ilay tsika fa hanana le trano maharitra namboarin'Andriamanitra tsika. Fa ny fomba fisainana sy ny fomba fijery koa dia zao aza mijery ny hita
fa ny hita dia vetivety foana, ny tsy hita ny maritra mandrakizay. Zany hoe ilay fiainam-panahinao miaraka amin'ny Jesosy, ilay fitsarana miaraka amin'ny Jesosy, ilay fiadanana miaraka amin'ny Jesosy, sy ilay aoriana hoe ho avy Jesosy haka ny fiangonany hiara-hiakatra amintsika, dia mahereza fanamasina meno ampitoetra ampiorina antsika tsirairay avy fa Jesosy manafaka ny marina ary mamonjy azy amin'izay fahoriany rehetrarehetra. Haleloia, amen.